Vaovao hafa tanteraka kosa indray nampiakapeo Androandry ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nanatanteraka hetsika teo anoloanan'ny lapan'ny tanàna teo Analakely ireto mpiasan'ny commune ireto ny atoandro teo. Teboka maromaro no tsy hitovizan'izy ireo hevitra ary mitaky ny anesorana amin'ny toerany ny PDS ny tanàna Antananarivo renivohitra ireto mpiasa ireto. Mitaky ny fialan'ny filohan'ny délégationna manokana tanàna Antananarivo ny mpiasan'ny commune. Teboka dimy lehibe ny tsy mampitovy tady-dogaga ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpitantana ny tanàna Antananarivo. Anisan'ny toeran'ny mpiasan'ny commune ny fanomezana amin'ny fitantanana ho an'ny tsy miankina, ny fiantsoana amin'ny fiara na ny parking, ny fanaraha-maso ny fanomezan-dalàna ny fanorena trano, fanomezana lisansa ho an'ny fiarakaretsaka. Fitakina lisy fa tsy fitokonana fitakina. Mikasika ny hanomezana ny fitantanana amin'ny parking na rehetra eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho an'ny fitantanan'olon-tsotra fa tsy ny mpiasan'ny commune. Ny faharoa fampiasana ny ticket électronique eo anivon'ny tsena manerana ny Antananarivo izay tsy ahitana vokatsoa mikasika ny fidiram-bola izay mihena ny resitin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Ny fahatelo ny fanomezana ho an'olon-tsotra ny fanaraha-maso mikasika ny permis de construire sy ny licence. Ny fahaefatra ny fanaovana convention na protocole d'accord tsy manaraka procédure ohatra amin'izany ny fanarahana loto tamin'ny établissement Rakmal mikasika parking an-tsena eny amin'ny tsena ny pavillon Analakely. Fahadimy mangataka izahay amin'ny fanomezana fanazavana mikasika ny vola mitentina 1,6 milliard d'ariary izay azo tamin'ny fitondram-panjakana nentina nanamboarana ny lalana eto Antananarivo renivohitra. Fa indrindra ihany koa no nahatonga ny fitondram-panjakana tsy namoaka n'ilay ambonimbony intsony. Tsy tokony mialohan'ny fifidianana be ny tanàna no isian'ny fanovana fitantanana hoy ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra. Ireto farany izay manany isiana fanafoanana asa maro ary fihenan'ny vola miditra amin'ny commune raha toa ka lasa tsy miankina amin'ny fitantanana amin'ny fiantsoana amin'ny fiara na ny parking, ny fanaraha-maso ny fanomezan-dalàna ny fanomerana trano ary ny fanomezana lisansa ho an'ny fiarakaretsaka.